Herinandron'ny Fahamarinana. Fandaharana iarahanao amin'ny Tohivakan'ny Fahamarinana na ny Chaîne d'honnêteté isan'andro ny 5 ka hatramin'ny 1 Desambra. Ny lohahevitran'io Kristy lalan-tokana handresena ny kolikoly. Amin'ny fifaliana ry havana malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjy no iarabanantsika ifamangina ifampahirezana amin'izao herinandron'ny fahamarinana izao iombonantsika amin'ny Tohivakan'ny Fahamarinana amin'ny taona 2024 hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io misaotranao zay fa omenao fotoana ahafahanay mifampahiry amin'ny alalan'ny teninao amin'izao herinandron'ny fahamarinana izao. Mangataka ny fanahinao masina zay le fanahin'ny fahamarinana mba hitarika anay ho amin'ny marina rehetra ka ho voninahitry izay ianaranay ary tena hery manavao anay indray mba handehanay araka ny lalany sitraponao dia mba ho tahina ny mpanomponao tsirairay avy ary hanjary fitahina ho an'ny hafa ho an'ny fianakaviana misy azy ho an'ny toeram-piasana ny toeram-pianarana misy azy ho an'ny firenena manontolo koa. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ity fionantsika ity ry havana malala dia tao amin'isika heritreritra manokana ny hoe Jesosy Kristy vahaolana fototra hiadiana amin'ny kolikoly. Jesosy Kristy vahaolana fototra hiadiana amin'ny kolikoly. Raha sitrakareo ry havana malala dia andeha ho zaraiky rotsotra izany hafatra ho antsika izany. Inona moa ny foto-kevitra rehefa miaino ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa miaino ny fampianarana kristiana isika. Ny foto-kevitra ry havana malala dia izao manao hoe te hiady amin'ny kolikoly ve ianao? Torio Kristy. Zay ny lafiny anankiray. Te hiady amin'ny kolikoly ve ianao? Torio Kristy. Izany hoe ianao izay mpikambana ohatra atao anatin'ny Tohivakan'ny Fahamarinana. Ianao izay vona hijoro amin'ny fahamarinana. Hiady amin'izany kolikoly zany. Te hiady amin'ny fahamarinana, te hiady amin'izany fahamarinana zany ve ianao? Dia torio Kristy. Zay ny andaniny. Fa ny foto-kevitra anankiray miara-dalana amin'izay kosa dia izao manao hoe te handresy ny kolikoly ve ianao? Te handresy ny kolikoly ve ianao? Izao noho izy raiso Kristy. Raiso Kristy. Zany hoe mety olona mifanehitra amin'izany olona ny kolikoly zany ianao dia latsaka ao anatin'izany fakapana zany dia resy ao anatin'izany. Saingy mahatsiaro ianao manao tsy tokony hijanona ato tsy mety zao ataoko zao te hialy ianao dia niantso anao dia manao raiso Kristy. Izany ny foto-kevitra anankiroa lehibe izay apetraka amintsika ry havana malala. Te hiady amin'ny kolikoly ve ianao izay mianaka amin'ny sehatra maro samihafa zao noho izy torio Kristy. Ianao izay efa nijoro ary mbola volana nijoro. Fa ianao kosa izay resy ao anatin'izany tontolo zany, toy latsaka ao anatin'izany onaona zany, te handresy ny kolikoly ve ianao raiso Kristy. Zay ihany ny foto-kevitra izay ampianariny tenin'Andriamanitra ry havana, izay ambarany ny finoana kristiana ary toritsika koa amin'ny maha vavolombelon'ny Kristy atsika. Hita amin'ny zavatra faharosady fa inona ny antony? Nahoana no lazaina manao hoe te hiady amin'ny kolikoly ve ianao? Torio Kristy. Te handresy ny kolikoly ve ianao? Raiso Kristy. Inona ny antony? Ny antony ry havana dia farafahakeliny misy antony telo izay ampatsivy ny tenin'Andriamanitra atsika. Ny antony voalohany dia izao, ny kolikoly dia fahotana. Ny kolikoly dia fahotana. Ary fahotana anankiray ao anatin'ny kitapobe anankiray dia ny kitapobe ny fahalovana. Ny fahalovana ry havana malala dia tsy kolikoly ihany akory. Ny kolikoly singaray fotsiny ao anatin'ny fahalovana. Fa ny fahalovana dia kitapobe anankiray. Tafiditra ao anatin'izany kitapobe ny fahalovana zany ny kolikoly. Fa tafiditra koa ny fijangajangana. Fa tafiditra ao anatin'izany koa ny vonon'olona. Fa tafiditra ao anatin'izany koa ny fanompoan-tsampy. Zany aby ireo zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manimba ny tenan'ny olombelona, manimba ny fiarahamonina, izany no kitapobe ny fahalovana. Ka singaray fotsiny ao anatin'izany kitapobe amin'ny fahalovana zany ny kolikoly. Ka atao amintsika manao hoe te hiady amin'ny kolikoly ve ianao? Dia torio Kristy. Te handresy ny kolikoly ve ianao? Raiso Kristy. Satria io kolikoly io dia fahotana. Fahotana io. Ary nahoana ny mahafahotana azy? Fahotana izy io satria halatra ny kolikoly raha tsy jera zay lafan'izay fotsiny tsika. Ary raha halatra io mazava angeny didy fahavalo mididy folo hoe zao voasoratra amin'ny aza mangalatra
azamakanik exodus toko faharoapolo andininy fahadimy amby folo milaza an'izany ka raha mandika ny didin'Andriamanitra ianao manoty ianao zany ary raha no ilazana fa fahotana ny kolikoly ravana malala fa zao indrindra koa raha ohatra ka miditra any amin'ny fakantsika ny kolikoly angika fanompona amin'ny mamona ina moa natao hoe mamona ny mamona dia ny harena zay hatsangana ho sampy Jesosy no mampiasa ny tian'io ao matitoko fahenina andininy faefatra amby roapolo dia lazainy Jesosy mazava tsara mihitsy hoe tsy mahay manompa n'Andriamanitra sy mamona ianareo zany hoe na ianao manompa n'Andriamanitra na ianao manompo sampy dia manompa amin'ny mamona ianao ary ny fanompona amin'ny mamona dia miorina eo amin'inona miorina eo amin'ny fitiavam-bola i fitiavam-bola kanefa i fitiavam-bola io mihitsy le nambaran'i Paul eo amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andininy fahafolo manao hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra tandre miravana malala misy olona zay manova an'izany soratra masina zany rehefa mitory an'izany rehefa mampianatra an'izany mano hoe aokisika mahitandrina fa io fitiavam-bola tafahoatra io ihany no mitarika fahalovana eto amin'ny firenena tsy riavana tsy zany no ambarany tenin'Andriamanitra ny soratra masina tsy miteny hoe fitiavam-bola tafahoatra fa fitiavam-bola fotsiny rehefa tia vola ianao dia efa mivarina makamin'ny faratsiana inona ny antony riavana tena tsotra rehefa nanontaniany Jesosy amin'ny didy lehibe ao amin'ny makarotoko 12 ohatra ny andininy fahatelopolo dia namaly Jesosy manao zao ny didy lehibe indrindra Jehovah Andriamantsika dia Jehovah ray ihany ka tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra ny teny malagasy rehetra moa zany mety tsy mahalaza tsara zay tiana ambara fa mahadika kokoa an'izay tiany Jesosy ambarany hoe manontolo ny dikany zany amin'ny fonao manontolo amin'ny fanahinao manontolo amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo ka ity ny fonao dia fonao manontolo io fa tsy zaraina ny atsasany itiavana vola ny atsasany itiavana n'Andriamanitra tsia izy manontolo no tian'Andriamanitra itiavana azy ary zay raha vao tia vola ianao dia naka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao zany ny vola dia manompo sampy any ary zany ny mahafahotana azy tena fahotana ny kolikoly satria fanompoka sampy fanompoana any mamona io zany no antso lehibe zay tokony tsarovantsika ravana malala ka itsika tsy mahazo tia vola mihitsy raha vao tia vola ianao dia manompo sampy ianao ny vola tsy natao tiavana fa natao hampanimpoina hampiasaina ho entina manatanteraka asa fitaovana ny vola fa tsy tompo mibaka atsika akory eo amin'ny fiainantsika manontolo ary marina ny filazana manao hoe ny vola dia mpanompo mahavita be fa tompo mampididoza tady ty zany riavana malala mpanompo mahavita be vola no antoavanao ny saram-pianarana zanakao vola no vidiananao sakafo vola no vidiananao fanafody vola no andiananao rehefa mandeha ianao amin'ny saran-dalana samihafa mahavita be ny vola no entinao manangan-javatra rehefa hanangan-javatra ianao mpanompo mahavita be izy fa tompo mampididoza raha ny vola no mibaiko anao lasa tompo mibaiko anao dia manjary sampy izy ary amin'izay fotoana zay maka ny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana ary izay ny zavatra voalohany nahoana moa no ilany hoe trohina Kristy raisina Kristy satria ny kolikoly ange fahotana dia miditra amin'ny zavatra faharoa zany zao raha fahotana izy zao ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra i Jesosy ny mpamonjy amin'ny fahotana Jesosy ny mpamonjy amin'ny fahotana ary zay no mahatonga hoe Jesosy ny vahaolana fototra hiadiana amin'ny kolikoly miady amin'ny kolikoly dia Jesosy ny vahaolana fototra amin'izany ady amin'ny kolikoly zany satria Jesosy ny mpamonjy amin'ny fahotana mazava tsara mihitsy ny nambara rehefa ho teraka Jesosy ny Matthieu toko voalohany zany nambara ny anjely Matthieu toko voalohany diny faraky amby roapolo hoe ny anarana atao hoe Jesosy ny dikany hoe Jehovah mpamonjy ny dikany hoe Jesosy dia zao ny fanazavana nataony anjely fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana raha fahotana ny kolikoly dia Jesosy no menantsika amonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana zany hoe raha lazaintsika amin'izany zavatra ambara zany dia hoe Jesosy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny kolikoly zay ny maha Jesosy azy ary izany ny vaovao mahafaly menantsika dia ny tanterahany Jesosy tokoa rehefa tonga izy zany asa mpamonjeny zany dia mamaky tsika ny Romanina toko 4 ohatra ny andininy 5:20 araka ny filazan'ny Paoly azy amin'io epistily lehibe sy mafifonja io fa Jesosy Kristy io izy dia natolotra noho ny fahaditsontsika ka natsangany indray ho fanamarinana antsika ndikany hoe natolotra zao natolotra ho fato antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy hanatanteraka an'izay rehefa amin'izay iza sy ianao mampanota antsika
ao anatin'ny fanaovantsika ny kolikoly fahotana io dia nomena antsika Jesosy mba ho faty eo amin'ny toerantsika natolotra ho antsika izy dia maty tokoa izy teo amin'ny toerantsika saingy tsy nijanona teo fa nitsangana indray izy tamin'ny maty ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mahatonga antsika ho olo-marina zany hoe afaka amin'ny fangejana le kolikoly afaka amin'ny fangejana le fahotana fa manjary olo-marina eo anatren'Andriamanitra voavela heloka sy tsy handevozy ny kolikoly intsony ka izany noho izy hoe Jesosy Kristy vahaolana fototra iadina amin'io kolikoly io ka raha ohatra hitehady aminy ianao dia ny fitorinana io Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty io no atao ary ianao raha gejain'io ny fandraisana an'io Kristy io no vahaolana ho anao mba ho afaka ianao no nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty ary rehefa niompo teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia mazava ny teny izay nambarana tanteriny Jaona amin'ny Jaona 7:7 moa hoe vita ny famonjena vita ny fanavotana antsika vita ny fandravana ny hery ny fahotana fa afaka isika ary izany vaovao mahafaly izay nomeny Jesosy Kristy atsika ary zay ny fahamarinana lehibe hoe ny kolikoly dia fahotana fa Jesosy ny mpamonjy amin'ny fahotana fa nizatra fahatelo amaranako azy zao manao hoe ny olona amin'ny Kristy ihany nefa ny olom-baovao zay no mahatonga ny hoe teny hoe toroio Kristy io fa izy manafaka atsika tamin'ny nahafatesany sy nitsanganana tamin'ny maty fa zao koa tsy maintsy raitsy ny Kristy io satria raha tsy raitsy ny Kristy io dia tsy olona afaka ianao kory zay no izy dia antsona atsika ny olona amin'ny Kristy ihany ny olom-baovao ka afaka amin'izany kolikoly zany mety mandre fotsiny amin'ny Kristy ianao fa tsy ampiny mandre amin'ny Kristy fa ianao mandray ny Kristy ny tena ilaina Paul ravana malala amin'ny Korinthiana 5:10-7 dia misy le teny malaza manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao tena vaovao mahafaly zany hoe rehefa ao amin'ny Kristy ianao lasa ny fiainan'isy kolikoly dia io ianao miaina fiainam-pahafahana fiainam-pahamarinana amin'izay ka antsontsika handray an'i Kristy mba tonga antsika olom-baovao raha tsy mandray an'i Kristy ianao dia mijanona olona tota ary zay zany le olana ianao manjary tota kely rehefa tsy eo amin'ny Kristy ianao dia miaina mandrakariva manohy ny fiainana ao anatin'ny fahalovana sy ny kolikoly io ary ny olona amin'ny Kristy zany ravana manala dia i olona amin'ny Kristy io dia olona zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ihany no olom-baovao ao amin'ny Kristy fa ny mahazanak'Andriamanitra atsika nefa tsy zanak'Andriamanitra ho azy tsika satria hoe ny ray aman-drentsika kristiana tsy zanak'Andriamanitra ho azy satria hoe isika manana ndraikitra anivon'ny fiangonana misy atsika tsy hoe zanak'Andriamanitra ho azy satria hoe manao adidy betsaka ao amin'ny fiangonana tsy zanak'Andriamanitra ho azy satria hoe mandoha vola betsaka koa ao amin'ny fiangonana ohatra zay zavatra ilaina daholo zany rehetra zany fa tsy zany ny mahazanak'Andriamanitra atsika mazava amin'ny fanambarana tenin'Andriamanitra ny Jaona 2:12 dia milaza manao hoe zay rehetra nandray azy nandray ny Kristy dia nomeny hery nomeny anarana nomeny fahefana nomeny zo ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarana ny mahazanak'Andriamanitra dia vokatry ny fandraisana any Kristy ary zany zany nanaovanantsy manao hoe te handresy an'ilay kolikoly eo amin'ny fiainanao ve ianao raiso Kristy fa rehefa raisinao Kristy dia omenanao ny hery atongavanao zanak'Andriamanitra ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia lasa olona vaovao ao amin'ny Kristy ary zany ny fifaliana lehibe ho antsika ravana marala dia manontany ianao maloha dia ahoana nandresako ny Kristy dia mitsotra mivaly ekeo Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao marina tokoa zany ny fandraisana Kristy ny fandraisana Kristy dia ny filavona lefa nataon'ny mpanota anankiray manao hoe Jesosy maty ho aty eo amin'ny azo fijaliana ianao saingy nitsangana tamin'ny maty ianao nandresy ny fahafatesana sy ny fahotako itia manaiky anao ho tompoka itia manaiky anao ho mpamonjy ahy ny fiainam-pahalovana rehetra ny fiainan'ny kolikoly rehetra tsy fahamarinana ny ainako hatramin'izay ibebahako zany fitia manaiky anao ankehitriny ianao ny tompo manompo zao ianao ny mpamonjy ahy manompo zao dia raisiko ny famonjena iainako izany famonjena za manompo zao dia ahafahan Jesosy Kristy ianao miditra ao anatin'ny fiainanao Jesosy araka ny teny ambara manao hoe mitsangana ambaravarana mandondona raha misy meno feoko mamovaravarana hiditra ao aminy aho dia raha misakafo aminy ary izy amba raha sokafanao tsara ny fonao sokafanao tsara ny fiainanao hidiran'i Jesosy miditra ao anatinao izy ary rehefa miditra ao anatinao izy dia manovanao olom-baovao avy ao anaty tsy ny fampianaran'ny olona tsy ny henatr'olona tsony no mahatonga no hifady ny kolikoly fa Jesosy Kristy ao anatinao izy no aina
miboboka ao anatinao manome anao ny hery hijoroana handehanana amin'izany fahamarinana zany rela zay hiditra ao aminy ao izy ka hiara misakafo aminy miara misakafo zany mitondra fiainana izy mitondra hery izy satria ny sakafo dia fiainana ny sakafo dia hery dia izy manome anao ny aina sy ny hery avy ao anaty fa tsy avy ety ivelany hoentinao mijoro amin'ny fahamarinana andresenao zany kolikoly zany raha tsy resaka fa tsy mikolikoly tsika eto zany izy ravana marana dia raiso Kristy rehefa mandray ny Kristy tsika dia manjary manandrana zany fa mitodika amintsika zay miaina sady zany fahamarinana zany efa miaina zany mijoro amin'izany eo anefa raha ohatra ka ny fandraisana ny Kristy no atongavana ho zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra ny olom-baovao afaka amin'ny fangejana ny kolikoly tahaka ny fangejana ny fahalovana dia tsy maintsy toriana Kristy eo no mipetraka ny asantsika tsy maintsy toriana Kristy mazava tsara ry havana malala ny asan'ny apôstôly toko 9 andinina faraka amby 30 rehefa nandeha le tandapa ka nantany azy Filipo hoe fantatrao ve zay vakinao dia zao le tena malaza nambaran'io tandapa ataoko ahoana amin'ny fahay raha tsy misy mampianatra tsy afaka halala izany fahamarinana amin'ny Kristy zany tsy afaka halaza ny fahamarinana amin'ny fandraisana Kristy zany ny olona raha tsy toriana aminy Kristy ary eo ny ilana manao hoe te hiady amin'ny kolikoly ve isika torio Kristy ampahafantariny olona izany fahamarinana amin'ny Kristy zany fa ny Romana toko 10:7-12 dia mampahatsiaro antsika manao hoe ataony olona ahoana ny fino zay olona tsy reny izy tsy nandreny amin'ny Kristy dia ahoana ary no aizany mino amin'ny Kristy ary ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory zany nambaran'ny Paoly amin'ny Romana toko 10:7-12 ataony ahoana ny fino zay olona tsy reny ary ataony ahoana hoy izy no fandre zay olona raha tsy misy mpitory dia anjarantsika mitory any Kristy ary mitory any Kristy any no anjarantsika ravana torio Kristy zany iraka fototra atao amintsika eto nefa etam-pamaranana dia tokony ambara amintsika ry havana fa indraindray rehefa mijery ny zava-misy manodidina antsika isika dia alaim-panahy foana ity manao hoe to efa ela ihany zay nitoriana amin'ny filazantsara zany to efa ela ihany nanambarana Kristy zay to efa ela ihany no nitaomana ny olona hivavaka zay fa to ohatra nitombo ihany le fahalovana e to zao ihany ny zava-misy ohatra ny alaim-panahy kifitsika zany fantany zany ravana malala tsy vaovao kory rehefa mamaky sika ny Isaia toko 7:12 dia zao mifantaniana nataony Isaia manao iza niny teny nampitondraina anay zay tena ny teny ary tenin'Andriamanitra ny tena nitorianay saingy iza nino ny teny nampitondraina anay ny Jaona toko 1:12 dia amin'tiana ny Jaona ny diany Jesosy teto tamy manao hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia ny 12 ndraisantsika teo zay rehetra nandray azy nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra midika an'izany ny anjarantsika ry mpianatra Kristy havana ny anjarantsika ry fiangonana dia ny mitory any Kristy tenany dia tonga teo fa nisy tsy nandray nisy nandray isika koa dia mety hifanandrina amin'ny zavatra toy izany mitory no anjarantsika fa rehefa nitory ange Kristy zao no trangy rehefa nitory Kristy nisy tena nandray tokoa tahaka ny Jaona apôstôly ozy zay tonga hatreny am-potony azy fijaliana misy ny tena tsy nandray mihitsy tahaka nyreo jiosy ireo nitarihan'ireo mpitarika ara-pivavahana teo aminy zay tsy nanaiky raha tsy nombona tamin'izy fijaliana mihitsy Jesosy ka misy tena nandray misy tena nandaha ka nanomba an' Jesosy mihitsy fa misy mody nandray tahaka ny Jodasy Iskariota mody nandray mody nanaraka an' Jesosy teo nandritry ny 3 taona mahery mody mpianatra Kristy teny foana nefa farany namadika azy fotsiny zao misy nge mody mandray ao anatina fiatsaram-belatsy rehefa miaraka amin'ny kristiana dia ohatrany olo marina ery fa rehefa izy reny mipetraka amin'ny toeram-piasansy amin'ny toerana dia olona tena ratsy noho ny jentilisy aza ny zavatra ray ataony zany keo zavatra misy ary tsika tsy mahazo kivy amin'izany ary misy ndray tena nandray mihitsy fa rehefa tena miatrika ady mafy dia manjary miemotra na teo amin'ny tantarany fisamborana an' Jesosy dia efa nitrangange zany napetera zay verina hoe 12 fantatsika rehetra nandahan' Jesosy intelo ange izy ka zany ny sokajiny olona ka ao anatin'izao ady amin'ny kolikoly ataontsika zao ry havana malala dia tsy azontsika adinono zany toritsika Kristy dia zany no hitranga isy olona tena andrainy Kristy dia hiady ka hahajoro amin'izany ady amin'ny kolikoly zany isy olona tena handany zany mihitsy dia tena hanohy mihitsy hanomba an' Jesosy Kristy any amin'ny azy fijaliana amin'ny fivelomany maty eritreritra tanteraka miaina an'izany kolikoly zany fa isy olona zay mody mandray
dia miaino anatina fiatsanam-belatsia eo masony samy kristiana dia kristiana marina any amin'ny toerana iasany sy ny zavatra tsisy mahitany dia tena ratsy noho ny jentilisa azy amin'ny zavatra ray ataony zany koa mety ahitanazy ary misy ny olona izay mety nandray tokoa tsara fanomboka tamin'izany fa rehefa tody zavatsarotra dia alaim-panahy emitra ihany rehefa mifanena amin'ny zavatra ohatran'izany tsika dia tsy tokony ho kivy ry havana malala mieraka fototra mpanaovanantsika zao mitory an'i Kristy dia ho an'Andriamanitra iray le mivoninahitra ny fanahy masina androrona antsika amin'izany fahamarinana izany Jesosy Kristy mivaholana fototra hiadiana amin'ny kolikoly zao noho izy te hiady amin'ny kolikoly ve sika torintsika Kristy niza mandray niza tsy mandray ary te handresy ny kolikoly amin'ny fiainanao avy ianao raiso Kristy azo antoka ny fahafahanao dia ho an'Andriamanitra iray le mivoninahitra amen. Zay mangala kolikoly ny velona hoabolana fa 5 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara hiasa aminy. Manasanao ifampitatana aminay eto anivon'ny Tohivakan'ny fahamarinana. Midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook Chaîne donate na antsoy ny 034 43 982 26.